Za aloha tsy manao politika mihitsiny. Tena miezaka mijoro amin'ny mpanao gazety foana, tsy ao anaty antoko politika, tsy ao anatina fikambanana na antoko politika, fa tena asa fanaovan-gazety mijoro amin'ny mpanao gazety foana. Maravantsika rehetra indray tonga soa eto amin'ny fandarana Curly Tips by Rex TV. Ho amin'ny androany dia iresaka zavatra matotra kely indray tsika fa tsy resaka tsy hoe beauté sy ny le efa mahazatra anareo fa resaka liberté d'expression indrindra ho an'ny vehivavy izay no sujet atsika androany. Dia mpanao gazety efa matianina eo amin'izay sehatra izay no vahiny entiko aminareo androany iresadresaka mahakasika an'izay tsy izany fa ici Bella Andriamazava dia miaravanao tonga soa eto amin'ny Curly Tips. Ya, miraba ny idéaly mirabantsika rehetra manaraka ny fandarana Curly Tips by Rex TV amin'ity androany ity mankasitraka anareo nanasa ny tenako androany. Ohatra mahainao feo ale amin'ny télé mihitsy iela ary araka ny teneniko anareo teo hoe resaka liberté d'expression, fahafana maneho hevitra izay fahafan'ny vehivavy maneho hevitra no ho resantsika satria matetika hiteny amin'ny fiarahamonina ny tsindry azo lena izay angamba ny azo ilazako azy mahazo ny vehivavy matetika ihany koa hoe rehefa vehivavy dia somary ambanina ve matetika lehilahy foana no hita eny amin'ny resaka ohatra hoe fitantanana nefa tsy ambakan'izay ihany koa nefa ny vehivavy dia tsara ho resantsika ihany angambany izay ny fantaniko voalohany hoe afaka manazava kely ve ianao mahakasika an'izay hoe inona tokoa moa izay liberté d'expression izay. Misaotra izay fantaniana voalohany izay raha resaka fahalalahana maneho hevitra raha ho an'eto Madagasikara manokana ampatsiahiviko fa tamin'ny fahatelo ny volana May tsika no nanamarika an'izay andro an'ny fahalalahana maneho hevitra izay, andro an'ny fahalalahana ny fanaovan-gazety eto Madagasikara. Taremarika manokana dia niakatra ny laharana misy a Madagasikara izany hoe nisy fivoarana ny fanehoan-kevitra eto Madagasikara. Voakasika ao anatin'izany zany isika vehivavy ao anatin'ny fanehoan-kevitra. Mbola azo lazaina araka izany fa miaina ao anatin'izay hoe fahalalahana izay isika raha ohatra ka ny antotanisa no jerena raha ny navoaka ny Reporters sans frontières mikasika izay fahalalahana izay. Eo amin'ny resaka fampiarana kosa ianao niteny teo hoe misy ny tsindry indraindray indrindra mahazo ny vehivavy ao anatin'izay hoe fanehoan-kevitra izay. Raha ny zavatra hita nefa izao raha mijery réseaux sociaux manokana isika efa betsaka ihany ny karazana hoe fanehoan-kevitra hitantsika ao anatin'ny Facebook ao ireo manao story time, ao ireo manao podcast reny amin'izao izay azo amantarana, marika amantarana fa misy izay fahalalahana izay. Nefa ny ao anatin'izay koa nefa tsy afaka tonga dia alalahana be loatra le izay fanehoan-kevitra izay mahatonga ny lalàna misy sy miatra eto Madagasikara amin'izao. Izay angamba amin'ny ankapobeny aloha resaka hoe fahalalahana maneho hevitra eto amintsika hatreto aloha zany tsy mbola misy ny mpanao gazety satria mpanao gazety ny tena keto mbola tsy nisy mpanao gazety amin'izao hoe migadra noho izay fahalalahana maneho hevitra izay amin'izao instant T iresantsika izao. Mitsika izany fa mbola azo lazaina hoe ao anatin'ny fahalalahana isika na dia misy aza indraindray ny atao hoe limite na ny hoe teritery mety hoe hiaina ny mpanao gazety sasatsasany. Ao anatin'izay hoe asa fanao gazety izay mampanao gazety anao ihany koa efa nisy ve asa nanano sarotra anao nanao asa satria hoe ianao vehivavy mpanao gazety tiako antaniana hoe efa nisy fotoana ve ianao natavatra naneho hevitra mahakasika an'ilay asa izay nataonao. Sendwave dia application anankiray ahafahana mandeva vola avy any ivelany makatỳ Madagasikara. Raha amin'ireto firenena ireto ianao Canada, Italie, Espagne, France, Royaume-Uni, Allemagne, États-Unis na Irlande dia aza adino mampiasa ny code promo Curly Tips ahafahanao mahazo 10 € de bonus. Ny matahotra maneho hevitra za manokana aloha zao amin'ilay mantarika débat tondresaka amin'ny TV+ Madagasikara dia izay ao tsy dia tena izay no maneho hevitra
fa mampiakatra olona anio hevitra anao débat ao anatin' le émission de iny indraindray no azo lasaina hoe sarotsarotra rehefa misy contexte mafimafy iainan'ny firenena am'izao ampatsiahiviko ho antsika mpanaraka an'ity fandaran'ity efa tamin'ny septembre nareo no niantsoana teto de taditsika angamba tamin'ny septembre nisy contexte mafimafy teto amin'ny firenena nisy ny etsika tamin'ny 20 septembre iny de tena nialatsina hoe tena tsy afaka miakatra ho aza fa mafimafy ny zavatra iainantsika am'izao de nitiako tenena hoe zay mpanao gazety zany eo am'izay hoe fitadiavana ny fahafahan'ny olona mba maneho hevitra ao anatin'ny débat iny ny tena sarotra satria indraindray ny olona mety hoe matahotra hiteny matahotra hijoro amin'ny heviny araka ny contexte zay iainantsika surtout contexte politique de eo no mampasarotra indraindray ny asanay. Tenenao teo hoe misy an'ireny mpanao podcast maneho hevitra sy ny tarandreny eo amin'izay mihitsy ny tiako antaniana hoe ny asanareo ve tsy menacé ao anatin'ireny satria ataoko hoe efa manomboka miteny daholo mihitsy zao ny olona manao story time araka ny teneninao teo reny koa nefa ataoko hoe mety hoe tsy tena nandalo fianarana be nefa nareo zao tena mety hoe nifofotra lalina be naka diplôma ambony sy ny ohatr'izay manahoana ny asanareo ao anatin'ireny rehetra ireny. Izy ireny moa zany efa ao anatin'le hoe fivoaran'ny teknôlôjia tsy azo sakanana intsony de rehefa mandeha koa le fivoarana de mila manaraka an'izay koa zay de nanomboka tamin'ny 2022 teo no nefa nanomboka nirongatra be niroborobo be zay resaka hoe podcast story time sy ny sisa izay de izay tsy azo tsintsoniavina tena tsy azo tsintsoniavina satria be follower be mpijery be na émission anareo ty koa arany Rex TV hitako hoe be mpanaraka be ihany koa zay zay anazako hoe tsy afaka tsintsoniavana le izy fa mila manaraka an'le fivoaran'ny teknôlôjia de ao anatin'izay zay miasa amin'ny fahitalavitra izay fa en même temps zay fa manana page Facebook ihany koa de ny fandaharanay rehetrarehetra ny vaovao anay ataonay mandeha ao anatin'ny page Facebook ihany koa de zay zany ohatrany hoe karazany hoe mifanindran-dalana ao anatin'ny hoe manaraka an'le atao hoe fifananana masina zay ngamba fifananana masina ao anatin'izay hoe manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia koa zay manana page Facebook zay de ao alefanay ao ny émission anay alefanay ao ny vaovao anay mba satria mety hoe efa tsy ampy intsony le mandeha amin'ny Canal Plus na amin'ny Star Times amin'izao mandeha amin'ny antenne tsotra fa rehefa misy amin'ireny amin'ny voix par réseaux sociaux reny ihany koa zany mba ahafahanay mampita sy mamoaka ireo vaovao mahaliana ny maro mampita sy mamoaka ihany koa ireo fandaharana zay voakarinay satria mety mahaliana ny maro ihany koa. Donc pour résumer ça pas que les ovaliko mazava le izy hoe hatreto zay tsy hoe matahotra tsy hoe mi se sentir menacé fa manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia ihany koa izay mba hanomezana fahafaham-po satria ny zava-dehibe de ny information c'est l'information qui prime ary ao anatin'ny devoir anay mpanao gazety miinformer latsina am'le vary aminanana ao anatin'ny zo sy adidinay mpanao gazety mampita ny vaovao mampafantatra ny zava-misy de ao anatin'izay zany mila manaraka ny fivoaran'ny teknôlôjia et tsy ankilan'izay koa ny intelligence artificielle koa efa iny arany tena menace amin'ny asanay ny resaka intelligence artificielle fa miezaka hoe manaraka an'izay fivoaran'ny teknôlôjia izay manampy anay amin'ny fanatsarana ny asanay ihany koa ny fisiany zavatra ohatra ireny. Raha ny fomba fijerinao manokana raha ohatra hoe misy lehilahy sy vehivavy samy maneho hevitra eo inona no mety hitanao hoe mahasamihafa ny hevitr'ilay lehilahy sy ilay hevitr'ilay vehivavy? Vehivavy tena miteny amin'ny fo zay zao ny hitako amin'ny expérience 11 ans zay nanao émission débat de rehefa vehivavy no maneho hevitra teny izy amin'ny fony fa miaraka amin'ny sainy ihany koa zany rehefa maneho hevitra de vehivavy rehefa maneho hevitra de tena miteny amin'ny fo ary tena sarotra kokoa ny migérer débat na vehivavy
zay zao tena hitako tao anatin'izay expérience 11 ans nanaovanay émission ana débat zay lehilahy arakaraka ny tempérament any ihany rehefa arakaraka ny personnalité an'le lehilahy fa rehefa vehivavy tena miteny amin'ny fony izy hoe raha misy zavatra azavainy io dia sady manana raisonnement izy fa elle parle avec le cœur également. Zany hoe raha ny hevitra manokana ve tsy maintsy mandalo école de communication ve zany vao afaka maneho hevitra satria ny teny anao teo hoe l'information no importante rehefa miteny hoe asa fanaovan-gazety rehefa miteny hoe hiteny eny amin'ny réseaux sociaux sy ny tariny rehetrarehetra. Raha ny hevitro manokana tena ilaina aloha ny mianatra ilaina ny tsy voatery hoe base manokana tsy hoe voatery hoe ny base fotsiny fa ilaina ihany ilay manaraka fiofanana na amin'ny resaka serasera io na amin'ny resaka fanaovan-gazety io raha ohatra ka hoe ao anatin'ilay tontolo satria rehefa misy an'izay background mafimafy zay ianao dia tena hita foana les résultats après. Ianao nge raha ohatra ka miteniteny fotsiny avy eo dia nabaraka teo hoe misy lalàna eto e. Misy lalàna afahana manenjika raha sanatrika tsy appréhendenao le tena hoe inona le base-ny zavatra iasanao sy nianaranao. Dia amiko aloha misy atò foana ny olona mety hoe nandalina sy nianatra ilay asa fanaovan-gazety ary ialana amin'le fake news ihany koa sy afahana manana fandalina sy manana recul hoe tena marina tokoa ve ty vaovao avoaka ty tena azoko avoaka ve ty fandarana ty ao anatin'le hoe éduquer, divertir, informer, zay ny rôle ny média mahafeno an'ireo fepetra telo ireo ve ny zavatra ataoko raha ohatra ka manao fandaharana anankiray aho zavatra ohatr'izany zany ilaina daholo. En plus ny resaka serasera tsy voatery hoe tsy zavatra anankiray ihany fa transversal be io mahakasika zavatra maro mahakasika domaine maromaro fa zava-misy kosa nefany maro ny animateur amin'izao mety tsy nandalo fiofanana asa fanaovan-gazety izy ohatra fa ao aminy manana le charisme na animateur d'émission izy ohatra dia miditra anatina entreprise anankiray dia manao formation sur le tas izy pendant peut-être 3 mois pendant peut-être 5 mois mizatra mianatra an'le asa mihitsiny. Tiako tenenina hoe misy tsara ho an'ny kahako manokana zao aloha za tena 10 taona nianatra resaka serasera fotsiny avy eo nianatra domaine hafa mifanaraka amin'izay resaka serasera zay dia hitako hoe misy atò ihany izy io par rapport amin'le hoe tsy nandalo an'le fianarana amin'ny asa fanaovan-gazety fa za dia mandrisika foana ho an'ny tanora ho an'izay te hanaraka ny lalànay mianara foana raha mbola azo atao. Ahoana indray ny hevitra foana moa zany manontaniako eto hoe ahoana ny hevitrao mahakasika an'ilay hoe rehefa vehivavy manao politika tsy izy vehivavy ihany moa zany fa ny ankamaroan'ny olona mihitsy rehefa hoe manao politika dia enjehany eraky ny tambazotra serasera satria tsy mifanaraka amin'ny zavatra tiany zareo le politika ataontsika ataonareo dia ahoana ny hevitra mahakasika izay dia ataoko hoe mifampitohy amin'izay ty fanontaniako ty hoe ianao ve efa nisy fotoana niaran'izay zavatra izay hoe satria ianao mpanao gazety tsy maintsy misy fotoana ianao mitsofoka kely any amin'ny resaka politika. Za aloha tsy manao politika mihitsiny tena miezaka mijoro amin'ny mpanao gazety foana tsy ao anaty antoko politika tsy ao anatina fikambanana na antoko politika fa tena asa fanaovan-gazety mijoro amin'ny mpanao gazety foana. Matetika angeny ny mahatonga ny vehivavy voahenjika indrindra raha ohatra ka mpanao politika izy dia amin'ny fanehoan-keviny iny foana matetika raha miteny zavatra anankiray izy dia raikitra daholo amin'izay ny commentaire zay foana no mifanehoan-kevitrany izay araka nambaraka teo hoe firenena demokratika tsika malalaka amin'izay hevitra sy tiana hijoroana n'izay vehivavy fa raha ho ana manokana zao nenay miezaka foana hoe
tsoro amin'ny mampanao gazety zay za zany tena choix-ko manokana tsy niditra anaty antoko politika sy ny sisiny satria samy manana ny idéologie reny samy manana ny base politique reny antoko politika reny fa hatreto aloha zany de mijoro mampanao gazety mampita ny fean-kevitra zareo anatin'ny débat zay atao mampita ny vaovao politika an'izy ireo ao anatin'ny fandarana ny vaovao zay avoakanay fa de ao anatin'ireny vaovao reny zay no mahita hoe ianona kosa tsy mety zao teneniny zao fa ihany eo tsy miova bon zay en général fa zay zany safidiko manokana zay. Ahoana indray ny fahitan'ny Sibela le resaka hoe mpanao gazety enjehan'ny fiarahamonina amin'ny asany raisiko ohatra ilay izy ohatra hoe misy mpanao gazety anankiray ohatra hoe izy foana no mpanao interview an'ny ohatra hoe filoha teo aloha lo resaka ataoko ohatran'izay lay izy de amin'izay azonareo hoe filoha teo aloha de misy vehivavy anankiray mpanao gazety manao interview anazy foana raha ohatra hoe tsy tian'le olona le filoha teo aloha de ohatra lasa hoe tsy tian'le olona koa zany le vehivavy manao interview anazy de ahoana ny hevitrao? Zay moa efa atao hoe tranga mpiara-monina satria hitako mihitsy le fiaingan'le réaction reny fa ho ana ao anatin'ny asanay mpanao gazety ny manao interview ao anatin'ny asanay mpanao gazety mamoaka ny fandaharan'ireny olobe eto amin'ny firenena reny tsy voatery hoe ny filoha teo aloha ihany fa na ny olon-tsotra raha ny afaka maneho hevitra ny afaka ataonay interview fa za zany mahita hoe efa ao anatin'ny tokony anatin'le asanay no ajaina zany satria asanay no nataonay asanay mpanao gazety manao émission asanay mpanao gazety mamoaka ny vaovao any fotony asanay mpanao gazety mamoaka ny hevitra na ny filoha teo aloha io na ny filohan'ny fokontany ery na ny ben'ny tanany ery asanay mpanao gazety zay de amiko tsy tokony isy an'izay hoe fanaratsiana be an'le olona zay raha toka hoe izy nanao an'le fandarana teo aloha fa tao anatin'ny asany izy nanao tanteraka an'ireny zavatra reny zay ngamba ny fahitako azy. Raha ny fahitan'ny Sibela azy manokana marina ve fa hoe ny endrika mabika kokoa hono no raisin'ny mpampiasa zay izy vao mijery expérience zany hoe raha misy olona anankiroa zany ohatra hoe ny ray mety hoe tsara bika manja be ny ray tena mahay be fa mety hoe tsy de afaka mialatsiny tsy de afaka ny anaty endrika mabika de hoe le tsara bika sy tsara endrika foana hono no prioriser zareo kokoa. Raha zay fantanin'izay aloha de miankina amin'le tompon'ny orinasa le tompon'ny orinasa moa ny tompon-teny farany amin'ireny fa itsika miasa amina visuel zany hoe mikaonty ny ety ivelany mikaonty zay zavatra zay fa eo ihany koa le resaka fahaizana zay amafisiko hatrany fa ilaina foana ny fahananana an'izay fahaizana izay satria ianao mifaneraseraman'olona ianao mamoaka vaovao mila professionnalisme zany de zay le hoe tsara isian'ilay les critères minimum afana mantanteraka ny tsara ilay asa antsakany sy andavany donc zay zavatra zay miankina amin'le olona tompon'ny orinasa sy le olona mpiasa za zao mbola tsy tompon'ny orinasa fa za zao mbola miasa donc zareo no tompo-teny amin'izay zavatra izay fa amiko ilaina daholo na ny ato ivelany na ny koko na ny saina moa zany tena marina afana matanteraka ny asa zay andraiketana. Eny ary amarana koa azy angambany efa fantatry ny olona Sibela hoe mpanao gazety fa ankoatran'izay tena iza tokoa moa zany Sibela zany ankoatran'ny hoe maha-mpanao gazety azy. Ie efa renim-pianakaviana ihany kosa ankory ny zanako manambady de ankoatra maha-mpanao gazety
ity asanay ity moa zany tena asa mila fahafoizan-tena be, mila fotoana be ny olona tsy miasa andro fety zay, tsy maintsy miasa, ny olona makaina lahady zay miasa lahady, mila fahafoizan-tena be de noho izay zavatra zay tsy de tena afaka manao activité betsaka fa na izany aza anisan'ny zavatra mahafinaritra anay ihany koa ny miaraka amin'ny ankizy amin'ny sekoly alahady, mampianatra sekoly alahady ihany koa de zay no anisan'ny hoe mahafinaritra anahy ankoatra mampanao gazety sy ny maharen'mpianakaviana ihany koa noho izay hoe taonko teritery zay de tsy de afaka manao zavatra betsaka noho izay de zay no anisan'ny mahafinaritra anahy ihany koa de za koa tia moto, tena tia moto, anisan'ny passion-ko anankiray ihany koa io moto io de zay ngambany en général ny momba. Farany tena farany isan'ny fanontaniana azy teo hoe ahoana hono nahitanareo vaovao? Vaovao manko tsy maintsy misy isan'andro de zay koa tsy mahazo mamorona fa misy ny atao hoe conférence de rédaction moa zany anatin'ny orinasanay de ao anatin'ny conférence de rédaction zay no mikando ny mpanao gazety inona indray ny zavatra ho resahana, inona ny vaovao avoaka, inona vaovao mahaliana ny olona na ny actualité amin'izao de zay no trandrahanay de misy ihany koa ianareo en Facebook ao miantso anay miteny anay misy zavatra ohatr'izao aty mba tongavy nareo mpanao gazety aza misalasala mihitsy fa zay tonga rehefa atsoanareo. Enarany zay zany fa de mifaranatreo ny resadresaka niarana tamin'ny Sibela de mankasitraka be dia be asa raha misy afatra tianao apita ao amin'ny mpijery. Mankasitraka anareo aloha nanasana teto amin'ity fandarana mahafinaritra ity nafahana ny resaka ny azo lazaina hoe asanay tsy mora tena tsy mora ny asa fanaovan-gazety fa mahafinaritra koa nefa ny afatra angambany ho antsika vehivavy indrindra izay manana nofinofy te hanatratra tanjona amin'ny fiainana de rehefa fantatra hoe mety aminao io de aza misalasala fa ataovy daholo ny ezaka rehetrarehetra de tratranao io. Za manokana zao vao 10 taona de efa nieritreritra hoe za no mpanao gazety, jery vaovao an Claire Chazal de zany za ohatran'io rehefa lehibe de nataoko daholo ny ezaka rehetrarehetra ny fianarana indrindra na raha navavaka foana moa zany tao anatin'izay de nahatratra an'izay hoe mba tonga tamin'izay asa mba tiako sy mahafinaritra anahy zay de zay no nampitaiko amintsika vehivavy be dia be ny mety hoe mbola teritery iainantsika ny fiarahamonina fa tsy tokony atao akivy zany fa rehefa misy zavatra tianao ka ilofosanao de ndao foana alefa foana de zay de mirary soa antsika rehetra. Mankasitraka ny amin'ny fanohan-kevitra sy ny fahatongavana taty de mirary soa foana ihany koa tonga amin'ny ambony-drindra de misaotra anareo nanaraka ny video hatramin'ny farany de amanaraka indray. Veloma daholo.